manoloana izay etsika izay ihany mbola fanampiana ireo havana izay trabona tany atsimo tany ihany maro ihany koa ireo mpanao fanatanjahantena sy mpitantana moa sy mikirakira tanora eo amin'izay lafina izay namaly ny antso tonga ny tondra ny anjara brikiny ihany koa ny team Bertin sy ny section Atsimdrano izay mpikarakara moa fifaninanana amin'izao fotoana izao. Arak'izay dikan'izay moa antsoavy moa nataon'ny fédération ny rugby malagasy dia miara-manaikitsika fa hoe mitsabona ny atsimo dia manamarina noho ny fihavanana misy ao amin'ny malagasy sy maty firaisan-kina izay rahana amin'ny fédération rugby sy ny section aty Atsimdrano ary ny ligue moa izany dia isorana manokana ny fédération ny rugby na ny tananay nanentana antsika vahoaka na nanentana ny mpakafy rugby fa izay hoe vokava mahatsara ity mpanandray tsy andraikitsaketsika eo amin'ny firenena marina ry izy hoe lalao ary téléthon no natao fa ny lalao moa izany ho an'ny mpakafy dia hoe fijerevana fotsiny fa ny tena marina dia hoe fandraisana anjara ny zava-dehibe dia izay kely vitantsika amin'ny rugby no ataontsika ho any atsimo misaotra indrindra amin'ny fanentana sy famelan-dalan'ny fédération misaotra ihany koa ny section Atsimdrano misaotra nareo mpanao gazety fa dia egny any mba hoe tena mba izany foana ny fifankatiavana sy firaisan-kina amin'ny malagasy ty.